Iarabantsika rehetrarehetra tompoko, ampifaliana no iarabanantsika rehetrarehetra amin'ny fanainganana ity fanombohana ity programana fampiofanana master class ity irahanareo amin'ny Observatoire de la Jeunesse sy ny l'Antracita zany. Avy hatrany tsika dia hiditra ao anatin'ny votoatin'ity zavatra ity aloha ny fanainganantsika dia ny hoe fijerevana le tontolon'ny tanora zany amin'ny lafiny ara-tantara. Tiako milaza amintsika fa mety hisy fotoana zany ataontsika amin'ny fiteny frantsay na koa podcast amin'ny teny frantsay zany no anaovana anazy na amin'ny teny malagasy arakaraka izay zava-misy eo fa dia ho ampiasaintsika daholo zany aloha ireo fitenenana anankiroa ireo. Madagasikara hatramin'ny fahaleovantenany na talohan'izay aza dia nanana fomba zany nentiny nampandrosoana ny tanorana. Anisan'izany ny lalàna 7 dimy ambin'ny folo sy roa arivo na koa ny tamin'ny 5 sy roa arivo dia tena hoe navadika ho lalàna mihitsy zany le fampandrosoana ny tanora. Fa raha ohatra tsika ka zay zany lafiny ara-tsoratra, fa raha ohatra tsika ka mandeha any amin'ny fotoana tany alohaloha tany dia tsara ny mampatsiahy fa talohan'ny nisian'ny antsoina hoe fanjakana aza dia ny kolontsaina malagasy dia nanana fomba ohatra ny kolontsaina rehetrarehetra nanana fomba ny taizany ny tanorany zany. Ary tena atao hoe mahaliana tokoa ireny zavatra ireny, ny fampitana ny soatoavina, ny fahaiza-manao, ny fomba ahatongavana olon-dehibe satria izany no resahantsika zany ao anatin'ity master class ity. Dia ao anatin'izany moa raha tsy hitentsika fa tsy ny hoe ny kabary ohatra fomba famondrana amin'ny alalan'ny haiteny andreo, fomba kolontsaina mankany amin'ny tanora, ny angano ohatra fantatsika izany zavatra izany, fomba fampitana ihany koa mankany amin'ny tanora. Misy ny fampitana andraikitra fampianarana amin'ny alalan'ireny valitanana sy ny sisa ireny, ny fifehezana ny asa eny an-tsaha eny izany rehetrarehetra izany dia fomba nitaizana daholo ny olombelona zany indrindra indrindra ny ankizy sy ny tanora. Dia mazava ho azy moa fantatsika fa ny kolontsaintsika dia mandala ny antsoina hoe ray aman-dreny sy ny fokon'olona tamin'izany fotoana izany. Fa ny raha fehezina zany dia hoe ny firoborobon'ny tanora na ny fampandrosoana ny tanora dia tsy afaka jerena fotsiny amin'ilay hoe io le olombelona anankiray fa ao anatin'ny antsoina hoe fihavanana sy firaisamonina tamin'izany fotoana izany hoe ny tsiraray avy, ny fandrosoana ny tsiraray avy no miteraka zany fandrosoana iombonana ao anatina soatoavina. Dia rehefa miverina nefa tsika ny amin'ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao tsy hoe sanatria hoe andeha hanaratsy na hiteny zavatra ratsy hoe péjoratif amin'ny zavatra ny aloha fa misy tsy maintsy resahantsika dia hoe nanomboka ny anarefo zany ren'le rafitra fanabeazana ny tanorantsika ireny dia nefany indrisy fa ny ataontsika hoe ny paikady mpitondrana moa ny fiantsoan'ny Ry-Andriamalala azy, politique publique na amin'ny politika koa tsy dia tena hoe nahafahana zany nanaisitra tanteraka ny olan'ny tanora zany. Dia be dia be ireo olana izay mivangongo hitantsika izany. Ka ny tanjon'ity fiofanana ity dia tsy hoe hitsara ny zavatra lasa na hoe hanenona hanembonembona ny zavatra efa tany amin'ny taonan-drazantsika, tsy hoe koa andeha hoe hiteny ratsy na hoe hanambanimbany na hanabatibaty zany ny rafitra misy antsika amin'izao fotoana izao fa mifanohitra amin'izay ny antsoina hoe hetaheta-po ny Observatoire de la Jeunesse, miventsiventsy-po ny Observatoire de la Jeunesse dia hitondra antsika ireo indrindra indrindra fa nareo teknisiana samihafa hoe ahoana ny fomba hamakiana ny lafin'ny tontolon'ny fampandrosoana ny tanora amin'ny lafiny ezahantsika ho teknika mba tsy tenenako hoe siantifika. Dia misy hoe fitaovana hoentina mijery an'izay outil teknika ahafahantsika mampihavana zany le zavatra navelan'ny razantsika sy soatoavintsika amin'ny antsointsika hoe ingénierie publique moderne. Dia angamba raha ohatra ka tanterakintsika izay dia manantena antsika fa amin'ny asa hetsika izay ho ataontsika fampandrosoana ny tanora manaraka dia mba ho mitombona kokoa mifanaraka amin'ny zava-misy kokoa mahavaly ny tadiavina zany ao anatin'le fampandrosoana ny tanora zany. Zay no vetsivetsom-potsika.